Izay ny amin'ny vaovao teny Akatsoina fa io mariana io koa dia tonga nanao fitsiriana sy nanamarina ny ao amin'ny hôpitaly AGRA ny Claudine Razemamonjy ny tompon'andraikitry ny fitsarana eto Antananarivo. Raha araka ny voalazan'ny Fanirisoa Ernaivo, lefitry ny tony mpampanohy lalàna eto Antananarivo dia vao marina fa ao amin'ny hôpitaly AGRA efitra fa 420 am'zato Claudine Razemamonjy io atoandro io. Velo Zislay no mitatitra izay vaovao izay. Hatramin'ny omaly hariva no efa teny amin'ny hôpitaly AGRA ny tonia lefitry ny mpampanohy lalàna eto amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Ny anao fitsiriana ny olona voatana amponja Vonjimaiky manaraka fitsaboana eo anivon'ity hôpitaly ity no antony iraka nampanaovina azy reto. Tsy nety tafiditra ato amin'ny efitrano fa 420 am'zato misy any Claudine Razemamonjy mihitsy anefa izy ireo raha tsy ny atoandro teo tokony ho tamin'ny mitatao vovonana. Efa somary niakatra ny feo teo amin'ny lefitry ny tony mpampanohy lalàna Fanirisoa Ernaivo sy ny tompon'andraikitry ny hôpitaly vao tafiditra ireto mpitsara ireto. Rehefa natao ny fitsirena dia hita sy vao marina fa voatazona sy mitsabo tena ao amin'ny hôpitaly ao amin'ny efitra fa 420 am'zato Claudine Razemamonjy. Efa nandehibe mantsy ny resaka hatramin'ny omaly ny amin'ny tsy ao amin'ny hôpitaly any Claudine Razemamonjy intsony. Izao dia vao maro ireo mpanao lalàna izany fa tena ho tanteraka ity olona voatazona amponja Vonjimaiky ity fa manaraka fitsaboana. Na tamin'ny Rome fotoana nanaovan'ny lefitry ny mpampanohy lalàna fitsirena tao amin'ny hôpitaly na ny androany izay nataony Fanirisoa Ernaivo dia tao amin'ny hôpitaly foana no nahitana ity olona iray ity.